Ampifaliana sy ampiravoravona ary mpijery ajaina no andesinay mitsidika ny tokatramontsika tsirairay avy amizao faha eniny volana janoary taona 2024 izao. Angamba tsy diso raha mifampiarahaba, mifampirary soa ary mifampitsodrano no ny lazainy be sy ny maro hoe taom-baovao ny amity 2024 ity. Volana janoary eritreretina hoe manomboka irarina inona mba volana hitondra ny mahasoa rehetra ho an'ny tokatramontsika tsirairay avy. Ho an'ny mpino sasany na ho an'ny mpanaraka ny fombandrazana sasany moa dia mbola volana fahafolo, 1/10 ny volana janoary. Ary na dia ho an'ireo mpanaraka baiboly ara indraindray misy ny tena mbola mametraka satria tsy misy mankalaza pasaka amin'ny 4/10 ny volana janoary satria voalazan'ny baiboly fa 4/10 andro aorian'ny fankalazana ny taom-baovao ny tokony anaovana ny pasaka. Angamba ny apetatsika agnilany fa hiditra anatin'ny votoatin'ny fandaharana tsika amizao fotoana zao satria fandaharana manomboka araky ny nambarantsika tamin'ny faraparan'ny volana desambra teo dia manomboka hasinanarana ity fandaharana isaky ny talata ty zay hifampiresahana amin'ny iresahana ny isam-paritra ireo zanaky ny faritra mandalo eto andrenivohitra na koa raha ohatra ka tsy manambahiny tsika afaka hoentina iresahana mikasika ny fampandrosoana ho an'ny faritra tsirairay avy. Amin'anio dia iresaka tsika zany mikasikasika ny votoatiny ary hanorotsoritra kely ny tokony hiatrehantsika an'ity fandaharana ty isaky ny talata zay fandaharana eo amin'ny 5 minitra mahery kely eo na mety latsaka kely arakaraky ny zavamisy ao anatin'le fandaharana fa amin'ny ankapobeny dia 5 minitra moa zany ny fandaharana isaky ny talata toy izao. Tovy Saint Mario Andrianandrasana no manolotra ny fandaharana ary no mpiara-miasa ato amin'ny fahitalavitra TNTV namana Kristiano cameraman na mandray an'izao sary zao ka mampita azy aminareo isan-tokatrano tsirairay avy. Averina ndray ny fiarabana tratrano taona ho antsika rehetra izay nankalaza ny taom-baovao ny tamin'ny voalohan'ny volana janoary teo koa dia mirary soa sy mirary koa ny haitam-pahombiazana amity taona 2024 ty ary taona eritreretina hoe mba hananganana zavatra satria ray fanombohana angambany ity taona 2024 ity. Ka mbola tsy manambahiny tsika androany fa dia itsika sy ianareo tokatrano ao no mifampitsidika, mifampirary soa, mifampiresadresaka, mijery ary mamisavisa satria izay ngambany ny tena hitako hoe azoko ambara amizao fiandohan'ny taona zao ny amisavisana ny tsara ary marina fomba fiteliny hoe amisavisana ny ratsy mba hiavin'ny soa fa azo atao ihany koa ny mamisavisa ny tsara satria tsy voatery hoe misavisana ny tsara koa dia hiavin'ny ratsy sanatry ny vava ladiny lela fa dia hoe visavisaina eritreretina ary fakafakaina moa zany ny fiainam-pirenena indrindra ny fiainan'ny faritra tsirairay. Ka raha miresaka aho eto am-panombohana amizao taona vaovao, taona eritreretina hoy aho mba hanombohan-javatra hisy fanovana goavana, fanovana bevata, fanovana laliky zay eritreretina haroso ho an'ny vahoaka malagasy ho antsika iabiaby. Tamin'ny 2024 tamin'ny taona lasa igny dia angamba nitatsika fa tamin'ny farapara nanomboka taty amin'ny septambra oktobra dia nisy ny hetsika goavana sy fanovana goavana teto amin'ny firenena ka nahatonga ny fitondrana misy am'izao fotoana zao fitondrana zay manohy ny fitantanany raharaha amin'ny ankapobeny satria niala an'ilay hoe
miala ny lamina araky ny lalam-panorenana ka ho lazaina hoe mpanonga-panjakana fa dia nanaraka nylay ataotsika hoe angambany sahirana satria tsy hita ao anatin'ny rijateny hoe tetezamita manaraka lalam-panorenana zany fa de karazana hoe fanovizan-draharaha ka dia enketsika izay zava-misy zay ho antsika mpijery isa tokantragno. Zava-misy tokoa amin'ny raharaham-pirenena sahala am'izao dia amin'ny fiteny vahiny hoe rapport de force, zany hoe fifandanjan-kery no tena miainga. Ahona tokoa moa no eritseritatsika hoe raha ny olona nanana ny tanjany, nanana ny hery ny eritreritra fa tsy azo atao ninonina ka na dia nangatahana tamin'izany fotoana zany hoe ndao ifampidinika, ndao alamina fa hisy korontana eto amin'ny firenena dia nanentsitadiny hoy ny fiteny ofisialy nagnamafy hatoka nataotsika hoe niziriziry fa tsy mila mifampiresaka amin'izaniza fa ry zareo zao no fitondrana de ry zareo no manao izay tiany atao. Nefa rehefa tsimbadika ny hery, nivadika ny rasa, ry zareo ndray no manao angoatenda, ry zareo ndray no milaza fa tokony fampihainy hoe tokony tsy hanao unilatéral, tokony hohenoiny, tokony tsy maintsy mandray anjara ry zareo amin'ny dinika rehetra. Efa nandray anjara reo tamin'ny dinika rehetra, ny zareo samby ry zareo tsy hitatsika nivokany teto amin'ny firenena. Ka dia ngamba tsika mahalala fa miankina amin'ny fahendreny mpitondra ny filoha Andrinirina Mikaela zay arabaitsika manokana ihany koa am'izao taom-baovao zao indi misy ireo mpiara-miasa aminy ankaiky na tratra n'ilay taona vaovao. Fa hoentiko tanatin'ny tena fandaharana am'izay tsika satria efa niresaka kely an'izay raharaham-pirenena zay amin'ny ankapobeny aho ka arosotsika mankany amin'ny faritra ilay izy. Ny isam-paritra angamba hitatsika fa misy faritra 420 eto Madagasikara. Raha 220 taloha dia efa nomena faritra ny nozaraina roa Ivatovavy Fitovinany ary efa nomena faritra ihany koa Iambatosoa. Zay mahatonga hoe lasa 420 zany ny faritra am'izao fotoana zao. Mbola betsaka ny faritra tokony ho vaovao raha tsy lazatsika hoe ny plateau Mahafaly. Fa angamba mety mbola tsy ampy district angamba ny plateau Mahafaly mahatonga azy mbola tsy mahazo an'ilay faritra satria farafahakely ny tokony nanana district anakefatra. Satria midadasika nge zany hoe antsimo andrefana zany hatrany Amorombe ka tonga hatraty Ampanihy. Ary ny plateau Mahafaly de tena hitatsika hoe tokony maleo tena tanteraky satria misy any Ejeda zay tokony ho district, Fotadrevo zay tokony ho district, Ampanihy efa district raha teo, Betioky efa district raha teo. Fa mbola ao anatin'izany faritra antsimo andrefana zany ihany koa tokony mbola hanana faritra manokana ihany koa ny faritra Vasiambe izay ahitana ny plateau Bara zay fantatsika angambany fa anisany mivelatra ihany koa zany faritra Bara zany amin'ny tampany antsimo andrefana iny raha tsy resaky tsika hoe manomboky baka Benenitsy ao mandalo Sakaraha, Ankazoabo, Beroroha efa misy district efatra sahady ao anatin'izay faritra Bara zay. Ary eo ngambany no tiako isarihana hoe anjaran'izao fantsaiko na anjaran'izao fanavaozana zao na any amin'ny fikaonandro-pirenena no handinika sy hanapaka ny tokony fizotrany zany fa i moa tenenitsika zay hoe fitantanan-draha-pirenena dia miroso hatrany. Ka raha hiresaka aho zany mikasika ny hoe fandaharana isam-paritsy manomboky eto zany manomboky hiresaky kely aho zany hanao fivolagna, hanao firesaka avy any amin'ny faritra antsimo andrefana. Izay ro lahy gn'ela fa laha hiresaky bebe kokoa mikasiky ny toe-draha-pirenena amin'ny ankapobeny tsika mikasika ny indrindrandrindra gny faritsy ny antsimo andrefana igny zay faritra manana district sivy. Ngamba haitsika tsara fa district sivy zany somary mivelatsy
raha ao anatin'ny samby faritra laha tsy hivolatsika fa ny faritra Diana de district anankiroa ihany. District anankiroa moa zany sa hoe non faritany fianara Diego moa zany de hoe faritra anankiroa. Ka tiako tenenina amitsika amizay zany hoe laha samy faritry eto Madagasikara agnisan'ny faritsy farany bevata mivelatry igny faritsy Antsimandrefana igny. Ny Antsimandrefana izay misy ataontsika hoe amin'ny ankapobeny ny tena olo miharo agnatiny ao dia foko 7 laha tsy diso gny fitadidiako dia gny foko Masikoro misy anay, foko Vezo, Mahafaly, Bara, gny Tangalagna, angamba zay ngamba ny Tanosy koa moa zany satria misy Tanosy koa amin'igny tampany Beza, Belamoty igny. Zany hoe ankoatrin'ny foko maro baka Madagasikara avy Toliara agny mivangongo zany hoe mifampilara voninahitra ary gn'olo raha teo fa mifampilipilitsy avao ary zay ny volagna hoe misy gny fa 8 votaky, 10 votaky, 20 votaky, 30 votaky, 50 votaky mba tsy volagnatsika hoe fa maro antaony maro mipetraka amin'igny faritsy igny ka fa manao gny vatany fa manao gny vatany ho Vezo, manao gny vatany ho Masikoro, manao gny vatany ho Tanosy, manao gny vatany ho Tangalagna, manao gny vatany ho Mahafaly, manao gny vatany ho Bara. Zay fifangaroana foko maro zay sahaniny gny faritsy igny. Ary eo gny tiako ahatongava hoe laha mitaky reo longo reo hoe omeo faritsy zahay plateau Mahafaly ho an'ny Mahafaly tapany antimo baka toa Ampanihy, Fitadrevo, Ejeda, Betioky ary mangataky faritsy koa i Vasiambe ny Bara avy ato Benenitsy fa manomboky Bara, Baralahy, Benenitsy, Sakaraha, Kazoabo, Beroroha mino angambantsika fa arariny satria laha io district 7 ny Toliara io efatsy zao fa fagnany Bara avao. 10 zany gnany faritsy hafa zany hoe district ny Morombe, Toliara 1, Toliara D, Betioky, Ampanihy. Nefa laha misy gny fagnampiany fanjakana Foibe, Arabola gny faritsy mitovy samy mahazo tsy haiko 2 milliards d'ariary sa 10 milliards d'ariary mitovy. Zany hoe gn'azony mana district 7 mitovy amignany mana district 4 na mana district 3. Ka raha manahatahaky an'izay zao agnisany ilaina nyty fandahara toy mba hahafahany gn'olo, hahafahany gny anaky n'ilay faritsy magnazava ahoana moa gny hatratsara gny gouverneur na gny lehibe ny faritsy raiky hisahana an'izany district 7 baka Morombe mandalo Toliara D, ndeha Toliara 1, ndeha Betioky, Ampanihy. Baka koa mipolo ndray koa baka Andranivoro koa mandeha koa Sakaraha, Kazoabo, Beroroha. Baka Andranivoro ety avao koa misy mandeha baka Beza jusqu'à Benenity, Bevata. Bevata zay raha fisahana anazy zay ary zay gny tena agnisan'ny hoe agnisan'ny maha karazana hoe ina moa zany ivona fifandanjakery politika gny faritsy Antsimandrefana. Eo gny maha faritsy Bevata azy fa eo avao koa gny karazana hoe otrikarena ao agnatin'io faritsy ny Antsimandrefana io. Zay mba tsy volagnako na de tsy de mahay azy amin'ny ankapobeny aho satria niteraky tao, nibe tao ary ndragny niavia agn'Antananarivo atoy nilaravonahy zaza fa tena fa tambatambazy tam'izay fotoany zay nandehana bakao satria nitiantegna zany hoe hagnasoa an'le faritsy misy antegna. Izay gny volagnako matetiky amitsika hoe io tsy vitany hoe décentralisation, tsy vitany hoe fahaleovatena isam-paritsy na isam-paritany io ny vahaolana ampapandrosoantsika Madagasikara
fa de tena ilà tokoa satria gn'olo mahay an'le faritsy ro mila mahay manapa-kevitsy mikasiky ny hampandrosoa an'ilay faritsy tsikiraidraiky. Ndraindraiky moa gny mampalahelo, tsy atao mampalahelo moa regny satria zay amin'io amin'ny fitantanan-draha raha-mpanjakana manko igny lehibe na préfet na district tsy voatery hoe anaky tanà io ro hapetraky eo. Fa afaka atao satria raha-mpanjakana igny, taratasy mandeha igny tsy de mampagnino resaky administration. Fa laha gny fitantana ho an'ny fampandrosoa ho gn'an'ilay faritsy de tena ilà tokoa gn'anaky mahavoafehy an'le tanà. Ary tsy vitany hoe mahavoafehy faritsy raiky roe telo fa mba mahavoafehy an'le district misy ao aminy. Manahaky anay moa zany nanatombony laha zahay manokana fa zay moa zany hoe tsy nametraka atao taratasy mikasika zany hoe mba ho lehibe ny faritra mpisolo-toerana ho any Atsimo andrefana fa tsy nisy tsy voatetinay io district sivy io tamin'ny fotoan'andro ny tamin'iregny faritany mizakatena regny satria mba agnisan'ny mpanolotsaina sy toniany serasera tao anivon'ny gouvernorat ny tenanay tamin'izay fotoan'izay ka mahay soa gny kila raha iabiaby mikasika an'ireo faritsy reo satria matetiky ndraindraiky io mahadisy gn'olo sasany lafa mitondra mieritseritsy fa nandalova ny tanà io fa niresaka amin'olo vitsivitsy ao de fa hainy zany le mikasika an'le tanà. Gny fahaizanao le tanà mety eo, hitanao maso hainao, misy olo vitsivitsy hainao ao. Fa maro gny pitsopitsony mifagnaraky am'izay fahaizanao an'le tanà io zay no andesy hampandroso an'le tanà. Laha tsy volo de gny kolotsaina indrindraindrindra. Zay agnisany ataoko hoe fitaovam-piadia bevata ho an'ny malagasy mba tsy volagniko ho any isam-paritsy tsikiraidraiky izay kolotsainy gny faritsy tsikiraidraiky zay. Satria lafa gny tanà raiky mana gny kolotsainy ka hajaina gny kolotsain'olo amin'io tanà io ao ka mifagnaraky amin'ny zava-misy mandroso le tanà. Mety misy angambany gny faritsy sasany, mety misy village na hoe tanà kely sasany no le kolotsaina tsy mety hivelatsy de tsy te hanenky mihitsy hoe tsy azo asia tragno vato gn'amindrozy eo. Gny tragnona pisoro tsy maintsy atao tragno vondro na tsy maintsy atao tragno fotaky. Fa ampahany kely ao agnatin'ilay kolotsaina zay. Fa gny amin'ny ankapobeny dia gny kolotsaina ifampifehezan'ny gn'olo amin'io tanà io satria kila tany mana gny hasiny. Ka laha tsy hajanao gny hasiny tanà io zay, izay mahatonga an'iregny tanà matetiky hoe laha misy vohitsy gn'egny hoe tondroanao tagna, tondroa manahaky an'izao, latsaky gn'ora. Fa lafa manondro azy, atao manahaky an'io na atao manahaky androy, iroiroy. Fomba zany ary mbo manan-kery mandraky ty gn'androany. Ka gny tiako ho resaha mikasika an'izay de hoe ilaina gny fandahara manahaky an'itoy. Zay apetratsika hoe ino gny dinitsika, tsika baka am'faritsy iabiaby zay mandalo avy Antananarivo eto. Na koa hoe manao akory gny dinidiniky tsika ambanikily, satria gny kily manko Atoliara indrindrandrindra moa zany amin'ny faritsy Atsimo andrefan'igny mandrapahavy gn'Androy agny. De aloky bevata fialofan'ny gn'olo sady mialoky eo gn'olo, mialoky eo gny biby, zany hoe izay mila fiarova mamonjy gny kily. Nda latsaky gn'ora ndraindraiky tsy de le loatsy gn'am'kily eo fa mety tapatapanao satria mandroboky igny de mahavoaro. Na gny biby mialoky eo, gn'olo mialoky eo, gny hazo koa ara ndraindraiky gny hazo madinidiniky mpivelo amy raha reo presque mihaloko, milalelaly. Ka laha mandeha gny dinidiniky ambanikily, mitsaky an'izay zany anampahan-draha matetiky. Ary zay matetiky gny raha tsy ambiny gn'olo. Lafa misy gny resaky atao ambanikily eo, tsy azo anao vavandivandy. Laha ame ohatsy anareo ao nisy olo nieritseritsy fa azo atao gny mavandy ambanikily. Nanao gny vatany fa hoe
mpivavaky zahay pino an'izao tsy mino ambatimba roy ro sampotsamponareo ro manao sary mpivavaky bakeo tambany kily eo nanao kabary fa laha tsy vitany hoe reny trezy tsy hanao politiky sasy nanenty gn'olo lelahy mahasaky raha koa io koa hanao vatany koa izao ny mpandrengy azy moa tam'izay la nanao hoe tsy ta sasy toy hatomboky io de nakafetsefetseha fahatany avao azy fa soa fa nisy goudron baka amboasary fort de fin ro amboariny aloha de hoe fa manomboky tsy ta sasy io fa izay hoe fa mandeha reny trezy nefa gny reny trezy gny tena henja biby aminy ary zay gny anovantsoavo ary am'izao fotoana zao ho an'ny président Andry Mikael satria agnisan'ny lala mandeha magnandroy agny gny baketoa ihosy mandrapahavy betroka satria io gny tena henja biby amin'igny lala mandeha agny eo misy lala andalatanosy gny raha mbaroy regny fa ny tena henjana biby io tapony horombe manomboky beketo agnabo ihosy tia sampanana raiky mandeha magna tapon'orombe mandeha magna ilakaky rano hira gny raiky am'izay mandeha magna betroka igny gny tena henja biby ka laha tena nilahilahy zao i nanao kabary tambany kily tokony baka toy gny natombony laha natombony baka ihosy atoy reo nandeha nagnagny mety nenkendragnahary nenkeny raha zareo i zany hoe tsy avandy koa lihity fa tena hiasa vatany fa ambany kily ny kabary tagny ka amtsiha ino ty tsy hanao politiky hoy lafa tsy vitan'io nanenty gn'olo teany gn'olo 2023 mbo nanao politiky mbo tsy vita lala zao nefa fa nanao politiky ao ny koa hoy gn'olo tsy aiza politiky toy io la nientinenty am'izay rozy fa hoe io la 50 tao la nisy moa gny député sasany mpiaro azy regny la nanao nda firifiry tao tsy ho afaky ka raha nataony tambany kily eo igny zany handehandeha ho azy avao ary io gny mahadiso gn'olo ndraindraiky satria mieritseritsy hoe zatsy gny raha taloha tagny misy hoe lafa baka nivola tonga de avetrany tonga de mamaly fa ndraindraiky mandigny fotoa lavalava gnazy igny zao naharitsy efa tao hoe 2022 ngamba niny volan'igny raha igny laha tsy diso 2022 2023 2024 2025 niborafitsy moramora avao tsy tendriky azy Madagasikara ary tsy hanao politiky sasy sandrala ambara gny pomba azy zay mbo manantena hampilitsy azy etoa mieritseritsy hitory magna amin'ny Union africaine sy gny sisa io fa politiky vandivandy gny politiky hataon'igny laha mbo hampanaova politiky zany hoe fa tsy magnaraky lalàgnan'ny natiora zany gny politiky hataony fa politiky teren'olo matanjaky zany hoe manam-pahefana resam-pirenena retoa io manam-pahefana resam-pirenena retoa moko zay tiandrozy volagny ta hanafiky filohampanjakana rozy mahazo manafiky laha gn'olo misy mifagnola atao rozy manao masiaky hoe tsy azo atao zao misy eo mangalaky fahefa miaro vahoaky volagny rozy mangopanjakana tsy azo atao fa misy gny sasany mangopanjakana mety io fa nijaly vahoaky reo zay tiandrozy avao tsy mampagnino Ndragnahary lay nampisy antsika namboatry an'izao nandrindra fiaigna iabiaby ry zao hoy gny pino ro mandeha miadana avao gnazy mandeha milamy gny fandaminany gny fiaignatsika ka laha miresaka hoe agnatin'ny fandaratsika toa dinidiniky ambany kily resaka gn'aloky matetiky moa zany surtout amin'igny faritsy misy anay Antsimandrefan'igny mafana de tsy maintsy agnaloky gn'olo ro miresaky ka lafa miresaky agnaloky mandeha am'izay gny débat mandeha gny aly hevitsy maro de moa manahaky hoe misy kily zay atoliara voalohany ao atao hoe kily sofilira firesaha fa matetiky moa izy io ataon'olo hoe béante retraite ro tena manao débat ao ka laha gn'olo tanora tsy haiko koa gny fahamarinany laha gn'olo tanora mbo meritseritsy ho avy lavitsy tsy de soa loatsy gny mialoky manao débat politique ankily sofilira eo fa laha manao débat mandalo miresaky kelikeliky avao la miala fa gn'olo be ndraindraiky matetiky avy eo amy valo misy amy sivy tsy moly lahatsy amy raiky amy folo amy roa amy folo na amy ray aza ndamy gazety baka amy librairie fandrosoana roa igny amizay no vady hevitsy eo la tsy vitavita gny ady hevitsy gny débat eo
la mahay agny raha fandeha abiabiaby. Matetiky moa zany zay koa gny fomba fivolagnan'olo hoe gn'an'olo fa antitsy fa tsy fa retirety ro tokony hanao débat ankilitsofilira. Ka tiako volagny agnatina raha zay eo zany hoe agnatin'ny fandaratsika toy izy mbo agnatiny manao safidy an'ilay agnara aho zany hoe resaky agnaloko sa hatao satria resaky baka am'faritsy raha toy mpanolotsy fandahara baka amin'ny faritsy Antsimandrefana zany hoe mba tsy volagny koa ny hoe anaky Masikoro misy koa fivolagnanay agny lafa mandramby vahiny toitsika lafa gn'olo atao toitsika zay i amea resaky zay i hampiresaha zay i handroso gny antodiany sy gny raha tiany hatongava ka atao hoe toitsika lahy hoy Masikoro. Lafa zay ro apetraky ny Masikoro mamaly amizay lahy avy eto rahay anao an'izao sy zao izao gny raha tianay hatao ndeha amizay gn'aly hevitsy eo. Sala fiarabana avao moa zany hoe akory nareo fa hoe toitsika lahy. Izay ngambany mikasika an'igny fa impoly amizay eo am'resaky hoe fampandrosoa isam-paritsy. Ka laha avy gny fotoa hiaviany gn'anaky ny faritsy tsikiraidraiky hiresaky gny mikasikasiky gny fampandrosoa tiany hatao amin'ny faritsy misy azy de zay nivolagniko hoe miavia mikaiky an'io numéro alefan'ny teknisiana matetiky hoe 034 16 225 89 fogny de fampiresaky tsika hoe manao akory gny fomba handrindra fa misy vahiny va gn'amy talata eo fa amy talata hoavy koa gn'anao sa manao akory laha tena ohatriny hoe misy hevitsy maiky moa tianao haroso de tsy maintsy afaky mifampiraharaha koa am'izay fotoany zay amin'ny fandaharana hafa ato agnatiny rédaction agnatiny programmation ny TNTV ato de hentea hoe azo atao satria laha fandahara hampidibola ho an'ilay station dia raisina tanandroa avao hatramin'ny farany. Izay mahatonga hoe station mandeha fa le station de manao fandahara le station manolotsy vaovao météo sy ny sisa fanentana nambandrotsy hitazomana gn'olo hagnaraka an'ilay station ka lafa maro mpagnaraky le station avy gny mpandraharaha hanao dokam-barotsy amin'ny station satria maro mpagnaraky io station io. Ary lafa maro mpagnaraky io station io izay gny antsoina amizay hoe avy amizay gny mpaneho hevitsy haneho hevitsy agnatin'le station satria station maro mpagnaraky io ka la gny hevitsy aboakinao eto de azonao antoky fa hiparitaka amin'olo maro. Izay nahatonga an'izao fandaharana famakafakana politiky zao satria la gny satria tsapa koa fa misy sokajin'olo tia magnaraky raha politiky, tia mamakafaka, tia mandalina gny raha pirenena. Ka laha la station tsy misy fandalinana sy famakafakana politiky, tsy misy ady hevitry politiky, misy olo tsy liana magnaraky azy. De zay mahatonga le station miezaky na de ataotsika hoe miantso an'iregny vahiny isan-karazany, misy gny maimaim-poana, misy gny fandraisana anjara ho an'izay afaky manao azy fa de ankasitrahana zany zay fiaraha-miasa zay fa ny isam-paritsy zany ro entaniko nanaky ny faritsy 420 ho iaho fa na de ny faritsy Analamanga ara misy ny faritsy Analamanga zay tsy voahenty na de ndra samby Antananarivo etoa io la misy avao gny tsy voahenty la mbo manahaky lalanay Ankotrofoty agny avao la mbo manahaky lalanay Abelavenoko agny avao. Belavenoko ary mba fanandalovany RN9 fo fa lasa goudron fa vo miala an'igny mbao katrapokatrapoka zay gny sarety. Ka zay gny tiako volagny agnatiny toy fandaharatsika toy ato ka laha hoavy toy tao 2024 toy dia entanako bevata itsika iabiaby manerana nosy maheno an'izao fandahara zao na amin'ny alalan'ny fahitalavitry iliranay gny tokantranonareo na amin'ny alalan'ny portable. Ndraiky manko fandahara manahaka antony fa mandeha amin'ny portable misy gny fizarana azy agnatiny tambajotra serasera zay agnatiny hoe zahany tompony andraikitra atao agnatiny TNTV avao koa gny hametraky an'izay. Ary mboningaviako fiaraha-miasa am'izay tsara sitrapo afaky hagnampy ny TNTV mba hidirana agny amin'ny canal SAT, canal plus sy ny Star Times fa toy zany gny fandahara hahafahatsika isaky baka amin'ny faritsy amin'io endra manao fiteny
bejanojano mety agnatiny ato, ndra manao fiteny tsy mihety iha mety, ndra manao fiteny antesaka iha mety, ndra manao fiteny sakalava mety, ndra manao fiteny bara iha mety, ndra manao fiteny tandroy iha mety, ndra manao fiteny masikoro, vezo, tagnalagna mety, ndra manao fiteny betsimisaraky, sihanaky, iabiaby kolahy mety ato agnatiny toy fandahara isakiny talata eto amin'ny teny tivity io. Ny fandahara isakiny sabotsy moa igny tena hoe adiny raiky na mety ho adiny raiky mahery, ary mety isy fandaharana manokana lankoatrin'izay lafa ohatsy ka tena fa mandeha ara-dalagna ty fandaharatsika toy, fa zao moa tsika vao miana mamindra agnatiny ty fandahara toy ato ka de ankasitrahana zay fagnoloranareo tena, zay fiezahatsika hifanoha, hifagnampy mba hagnasoa an'le fandaharatsika zay. Ka lafa nambarako teo hoe magnentana ho an'ny faratsy aby aby Madagasikara aho dia hiresaky bebe kokoa amizay eo zany amin'ny tapany faraparany 10 minitra mahery kely eo mikasika ny faritra Antsimo Andrefanigny. Araky nambarako teo hoe manana otrikarena, manana gny maha izy azy igny faritsy Antsimo Andrefanigny. Laha tsy volo aho hoe gny vokatsy satria manana grenier roy bevata zao Antsimo Andrefanigny. De ny Bamangoky, Amangoky aty, Bevoay, Angarazy, resaka vary volagniko zay, de Belamoto koa, Beza koa baka roa koa mbo resaky vary volagniko zay. Ankoatry ny vary, samy misy vary aby manko tanà reo iabiaby. Fa ireo zany gny tena atao hoe sopotra ho an'ny faritsy Antsimo Andrefana. Fa igny atao hoe lalana RN9 mandeha magnavaratsy miala baka amin'ny fiheregna baka Belalanda mandeha Lapitatsy tratoka Bevoay agny igny maintso avao vokatsy lalandava igny mba tsy volagnatsika hoe zany papainy benetsy zany tsy misy fahataperany mialagna eo avy mialagna eo gny balahazo amin'igny faritsy igny tsy misy fahataperany, tsy mba misy ataotsika hoe tapitra amin'ny volana zao fa tsy misy balahazo koa gn'amizao. Misy gny tena fahavokarany itambara fa amin'ny ankapobeny zany satria le tany mamokatsy tany misy rano de mandeha avao gny vokatsy isam-bola isa-mandavatao zany. Zay zao gny magnavaratsy agny zay, zay mahatonga ny gn'olo agny saropiaro amin'io resaky taondrozy hafetsifetsea hoe varavara-madà koa tia. Satria hainy gn'olo fa laha vokary raha io baka ambany ao de lasa ho tsy ahavokatsy sasy koa zany gny tany magnodidy egny tratrin'le radiation. Fa eo moa gny teknisiana ro hagnazava an'io na koa mety voarondreo tanteraky tokoa va izay resaka radiation mampirara mampiahiahy gn'olo mba varatsy eo zay ka laha hitrandraka ao rozy ka ho vitandrozy. Fa gnahy moa zany fanambaraka avao hoe gny tena olako am'ireo tetikasa bevata manahaky an'ireo base toliaran'ny vadiky varamadary etoa de gny tsy fisiany mangarahara amin'ny hoe fa sy mainty ro halindrozy ao nefa laha mahitaky vato hafa rozy ania vato igny amiandrozy ania. Tsika ngamba ny mahatsapa fa ndra amin'ny tany anao ao lafa nisy jamala sendra nitirigna ao enjehy iha fa hoe tamarotsy rongony. Laha nisy hanagna bevata, nisy mercure gnao, nisy volameno, hiagny fa agna ny fanjakana fa agnabo avao gn'anao. Nefa le tetikasa orinasa goavana hitrandraka an'io fasy mainty, ilmenite, cobalt, isa monazita moa zany araky hitatsika teo somary henjana be, ambony be gny taux de raha ny radiation mikasika an'io. Fa matoa misy regny azotsika antoky fa misy vato hafa ao. Ary zay mahatonga ny koa hoe niala tato amin'ny iza moa ty base toliara mbona mindry azy koa mivaramadà koa. Zany hoe satria manao fikarohana rozy manao fikarohan'io fa misy vato soa maro azo gn'ao. Mialatsiny aho mety hiagnanareo am'izao fivolagnako zao anareo tompon'andraikitra, nareo géologue, nareo manam-pahaiza mikasiky ny harenan-kibon'ny tany io. Fa mba iangavianareo hagnazava an'izany eto amin'ny fahitalavitra
hoe ino aby moa zany gny harena ambanin'ny tany amin'igny faritsy Andranobe igny. Fa nisy manam-pahaiza ny resaka amintegna nagnazava ankoatrin'ny kristaly, améthyste, beryl, rubis, émeraude, azo antoka mety misy diamant ambany ao. Matoa misy rano be agnabony atoa ambany bibiny ao misy an'izay. Ke lireto manao recherche io ngalaky échantillon ambany agny tsy hainao bakao na rubis 10 kg na 20 kg top miboaky bakao aondra magnagny. Ingy avao nefa afaky ameriveriandrozy gn'olo andoavandrozy drala ankavia ankavana tsy haiko am'izay tompony andraikitra amiandrozy an'igny agny. Fa engany hoy itsika ny tompony andraikitra am'izao fiovana am'izao fanavaozana zao mba tsy hagnainka an'ilay kolikoly ka handrambindramby drala izay drala hita fa hoe hamono vahoaky indrindra amin'ny faritsy Masikoro. Fa laha tena hoe azo antoky moa fa ho voarindrozy tanteraky ka ho hita izay raha volagniko zay ankoatriny fiatraikany amin'ny fahasalama sy ny fiatraikany amin'ny fahasimban'ny nofotany ka mba napetrandrozy mazava koa fa misy solotenam-panjakana magnara-maso miaraka amin'io ka laha misy kristaly miboaky ao ny fanjakana toy drala militsy ho an'ny commune misy azy commune Ankily Maliniky de drala ho an'ny district Antoliara D, drala ho an'ny faritsy Antsimo Andrefana, ho an'ny faritany Toliara, zay veo ho an'ny fanjakana Foibe. Laha mahita vato hafa bakao tsy andesa valizy diplomatique ka saromana hoe raha recherche goavana toy fa sao de manimbaka tonga de aondra avao. Fa matoa mody sarosaromana amin'igny zavatra tonga recherche henjana be toy ka vato soa gn'agnatiny ao. Ka rahay tsy verevere am'iregny tsy fitapitaha izay ahafahanareo magnofa tomobily maro mandavatao bazy Toliara tamin'ny fotoan'andro. Varamada koa tsy haiko am'izao ndafa niavy agny na mbo tsy niavy agny fa zao moa fa ila tsy nandalo tagny. Fa izay zany gn'aigny mahasaro piaro ahy ankoatriny hoe nofotany ny tsirotany mety ho simba, ny ranotsika mety hanahira satria nappy températike-tsika ao zany hatahora na de magnazava rozy angamba hitatsika fagnazavany tamin'ny tompony andraiky tamin'ny fotoan'andro sasany vola 15 mètres avao hoe sasany vola agny amin'ny 60 mètres fa tsy hainao sasy zany hoe rano bakaia ary recyclage-na ranondrozy tsy mazava haria egny rano maloto tsisy resaky mazava eo zay natahora hamono gny tsirotany satria tany mahavokatsy igny. Izay zao gny tapany amin'igny avaratsy igny. Ny tapany magnantimo am'izay koa misy anony lahy mba tsy volagniko anomboky baka Andranovory etoa amin'io faritsy Antsimo Andrefan'io tany mahavokatsy. Andranovory zao mitovitovy amin'io tapany Horombe io tany mena fa gny vokatsy azo bakao oresantao fa io moa zao manaly fapotiky satria gn'olo tsy misy asa manetikala atao sarabo atao kata vitsy gn'ala mitiry ary fa tena fa henjagny ahita ala hanika fa mahala nefa taloha zany Andranovory zany tsy tapakora igny RN7 igny mitovitovy amin'ny faritsy Antsignana regny maintso avao malalandava manko laha mandeha RN2 tegna mandeha aty baka Ranomafana Fanadina mandeha Mananjary Manakara raha ty maintso avao RN2 moa fa tsy volagny igny mberoa maintso lalandava fa na de io Andranovory io tsy manahaky an'izay fa isaky lohatao manahaky an'izao mivagna avao gn'ora vokatsy gny balahazo vokatsy gny tsako nefa noho zay fahasimbany nofotany amin'ny ataotsika hoe tetikala sy gny sisa zay gny tsy fahampian'ny fagnentagna koa agnilany etya mahavy an'izay raha volagniko zay hoe misy olana ho an'igny faritsy igny. Tsy va moa gny tena golana tena goavana aloha ny resahako ny faritsy magnantimo ty de io lala baka Andranovory jusqu'à Sakaraha io. Ry mpitondra fanjakana mamboatsy RN7 nareo zany de fitapitahanareo avao zahay hoe Taninarivo Antsirabe amboary aloha de pasopasoa tsy haiko fa vita goudron moa zay fa ila tsy nandalo koa. Fa io Sakaraha Andranovory lala vita lera ray 45 minutes magnaly ho lera 3 efatsy 5 ndraindraiky raha lera eny am'izao fotoana zao mifahavaratsy manahaky an'izao
potiky tena potiky tanteraky ary zay mahavy ny asan'ny jiolahy sandahalo amin'ny olala io eo ka mila hente ankaiky io tompony andraikitry ny asa vaventy tena manainga mavesatry anareo tena mitalao aminareo mba henteonareo malakilaky olala nandranovory sakaraha io iaby simba reny sety manomboky baka sakaraha io fa io moa zany tena tantara sy géographie hoy zahay lafa mandalo ambeo izay mikasika ny fa fanandalo reny sety avao moa zany de tsy magnino toizatsika hoe vokatsy ny kapiky ny tsaramaso amin'ny ankazoabo beroroha igny sakaraha ankazoabo beroroha balahazo kapiky vary moa zany beroroha moa zany sopotsy ny vary avao fa grenier ro volagniko hoe aroe mangoky igny ankoatrin'izay angamba haitsika fa ry manombokely ry antaralava safira igny vohitsy iabiaby igny mifampitohy jusqu'à benenitsy igny safira vokatsy ho an'ny faritsy antsimandrefan'igny ka fampidira zay ho an'ity fandahara isaky ny atalata ty ho antsika fa tiako kokoa laha tena olo bakagny anaky bakagny tsy haiko na vezy na masikoro na bara na ino ro mandroso agnatin'ny fandaharatsika toy ato araky nambarako teo hoe mba misy fandraisana anjara fandaminana kely agnatin'izay ao mba hampandehanatsika ny fandaharatsika fa mba hanao antsoavo ho any tsy vitany hoe resaka politiky ny fanao politika amin'ny faritsy ho agny fa gny fomba fampandrosoa sy fandripahalemana sy ny lafiny rehetra laha tsy hivola koa zany ao satria mbo tsy nivoaresaky teo mikasiky ny jono amin'igny littoraly igny manomboky baka Morombe jusqu'avy Androka manakarena faritra Antsimandrefana izay ngamba gn'ela rolahy tato agnatin'ny ty fandahara manokana isaky ny talata hariva eto amin'ny fahitalavitra TNTV ty fa de apetrako eo tsy nanambahino io tsika nandroany fa mino tsika fa amin'ny heriny hanambahiny tsika ary zay ka hadiniko fa amin'ny volana janoary zao zay tsara fiomanana tsy tapohan'ny loza fotoan'ny fahavaratra zao fiavian'ny cyclone rivo mahery tondradrano mba samby mailomailo avao ho an'izay mipetraka amin'ny toerana iva ho an'izay ratsiratsy tafo areny rolahy izay ngamba gn'azoko naroso ho antsika mpanaraka ny fandaharana teto amin'ity fahitalavitra TNTV ty Toussaint Mario Andrianandrasana nanolotra an'izany fandaharana zany ho anareo amin'ny heriny manahaka an'izao ndraiky rolahy eto amin'ny fandaharana isaky ny talata ty